Tsy voatery ho peloty ihany no anaovantsika an'ity fa azo atao rofia, azo atao tady koa. Raha ohatra tsika izany ka te hanana an'ilay harona kely fasiana mofo eny ambony latabatra, rehefa ilay mba mihinana sakafo mila mofo tsika izany dia manao lavalava ohatr'ity, lavalava ohatr'izay. Izany hoe mba hahatonga anazy ho lavalava izany dia ilay chaînette tamin'ny voalohany fanombohana iny mihitsiny no atao somary lavalava mba azahoantsika an'ity ho lavabe, lavalava izany dia tetitetehana ny mofo dia atao ao anatiny ao. Azontsika atao manao an'izay. Azontsika atao ihany koa ny manometraka ohatran'ny hoe manao zavatra mafimafy tsy haiko, mety hoe cordon, dia azontsika atao mametraka zavatra madinidinika ilay sarotra tadiavina ireny rehefa tsy hita, dia apetraka ato ohatran'ny hoe atao lakile, zavatra madinidinika ohatran'ireny izany azo ametrahana lakile eny ambony latabatra izy izany. Dia ho ampiakarina izany izao ity, tsy mampitombo intsony eto amin'ity zorony ity fa mandeha mihodina iray foana foana izany ny atao. Dia mampiakatra maillon amin'ny layers anankitelo, telo, dia anankiray foana izany ny atao. Dia mba hampipetraka azy tsara, tsy raisina ety amin'ity ambany ity fa hitanareo ity ambony ity mirandrandrandana ety ambony ity dia ity ny raisina, ity ny raisiny ity, ilay ary anatiny ary fa tsy aty, fa tsy ity ambany atry ity ny raisina fa ity amin'ny fanombohana azy izany. Izany hoe ohatr'izao izany, raisina ohatran'ity. Tily amin'ny sisiny any anatiny izany ny raisina anaovana an'ilay bridy mba mampisy endrika izany iny ohatran'ny hoe mba tena mba nisy sisiny, ohatran'ny sisiny mihitsy izany iny rehefa vitantsika. Ilay ato ny raisina mba hahatonga ny sisiny ho tsara. Ny ahy moa izany tamin'ny voalohany tsy nataoko an'izay fa tonga dia nalefako fotsiny aloha ny ahy, dia hitanareo tsy dia misy endrika loatra hoe harona kely mipetraka tsara fa rehefa vita tsara ity dia lasa ohatran'ny hoe misy endriny kely oharina angamba ny fitahintsika dia ho hitantsika eo hoe ohatran'ny ahoana ny endriny. Ity ny raisina dia ohatr'izay koa ity. Rehefa tonga eto tsika dia mihaona indray, tonga eto amin'ny farany ary tsika makatotsika izy ity amin'ny maille-coulé. Dia iny izy izany izao rehefa nakatona manomboka manome endrika harona kely. Dia iny ilay sisiny dia niteneniko anareo iny rehefa misy an'iny izy dia mba misy endriny kokoa. Fa ity izany izao tsy nasiako hitanareo tsy dia miavaka loatra, fa rehefa misy an'ity dia miavaka kokoa izany ilay miakatra, tsy misy mampitombo fa tonga dia mandeha tsirairay foana. Dia ho akarintsika ity dia mihaonotsika rehefa tafakatra ambonimbony ity harona kelintsika ity. Kely sisa ity izany hoentiko mihodina indray mandeha ity farany ity dia hajanoko amin'izay fa ho antsika raha tiantsika ny mbola hampiakatra azy ambonimbony dia mbola azontsika tohizana.
rehefa manohy azy zany a dia may an'ilay raha anankitelo dia manao bride mihodina mandra-pahatonga eo amin'io faran'io. Tatsika ny ampidirana azy tsy mitovy amin'ilay tary ambany fa ato amin'ity io izy ny ampidiriny ohatr'izay daholo ny teny ambany rehetrarehetra teny zany ampidirina eto amin'ity le lavaka anankiray ity. Miasa gaga koa nareo fa peloty anankiroa ny ampiasaiko satria somary kelikely le peloty dia manjary malemy be loatra dia tsy mivoaka tsara ny zavatra tiako avoaka sady lasa madinika kely le izy dia ela vao vita. Fa nataoko anankiroa zany ny peloty dia mba mafimafy kokoa ny arona kely. Izy ity zany tsy voatery atao peloty fa azo atao rofia ihany koa, azo atao tady, azo atao inona koa nylon, ohatra hoe cordon. Misy ihany koa manao ruban, reny ruban reny koa mety anaovana zavatra ohatr'izao. Koa ny eto antsika izao faranantsika ity fanaovana harona ity dia araka ny efa natoroko hatramin'izay zany dia eto ity ilay bride nataontsika teo, ilay chaînette anankitelo, bride anankiray dia ato amin'ny bride faharoa foana no manao ny maille-coulé isaky ny hamarana ny fihodinana na toro anankiray. Dia eo amin'io zany dia hitanareo amin'izay mba tsy hita be ilay fitohizany eto, izao zany izy dia vita zany ny panier kely anankiray. Izy ity moa zany nataoko ohatra fotsiny ho antsika fa antsika mahita hoe inona no mahafinaritra antsika. Azonareo atao amin'izay mametaka an'ilay décoration kely le sary fonony nianarana iny, ireny zany zavatra kelikely madinidinika ireny azo atao ny manao décoration. Petaka eto ohatra, hitantsika eo ohatra ny anaty zany zao asiako zavatra madinidinika ohatra ny hoe reto, io zany zao ny ataoko ao anatiny ao mba tsy ho tadiavina hoe nakaiza. Azo atao ihany manao azy lehibe ny sasany ary raha ataony mafimafy, tady mafimafy dia asiany papier zénique ao anatiny ao, dia anankiroa na anankitelo ny papier zénique dia tsy sahirana antsika mitady papier zénique rehefa tapitra ny papier zénique. Azo atao tsara mihitsy zany. Ny sasany asiana ohatra hoe lokomena, zavatra ohatr'izany. Ireny ho an'olona izay manao maquillage asiana an'ireny borosy raha ohatra ka avoavo izy fa tsy marivorivo kely ohatra n'ity, fa ny anahy moa ity zany zao marivorivo kely ampisehoana aminareo fotsiny ohatra ny ahoana. Dia izao zany ilay ovale. Ny tena tanjona moa zany dia ny ahaizana ity ovale ity, izay ny tena tanjona, fa tsy mijanona eo fa tsy hoe mahay ovale dia mijanona eo fa azo atao ihany koa zany manao zavatra hafa ankoatran'ity ovale ity. Dia vita indray zany ity dia arao foana zany ny vidéo fa mizaha zavatra isan-karazany ho avoakantsika foana, mianatra zava-baovao foana isika zany dia arao foana ny vidéo sy ny fampianarana. Dia amin'ny manaraka indray.